Si les autres zones à potentiel de la production des fraises de Madagascar sont Fianarantsoa et la zone d'altitude près de la montagne d'Ombre au nord de l'île de Madagascar, les fraises de la capitale sont produites aux environs d'Antananarivo, comme ici dans la petite ville d'Ambatfotscar. Bienvenue à la Terre Blanche, comme ce nom veut dire en français. Cette jolie bourgade pleine de charme se situe juste à 21 km au sud de la capitale et au bord de la route nationale numéro 7. La localité d'Ambatfots est très connue pour son horticulture, mais bien également pour sa fraisiculture. Cette semaine donc sur Canal Austral TV, nous allons découvrir Ambatfots et ses merveilles en suivant la route des fraises depuis leur champ de culture jusqu'aux étals où elles sont vendues pour le plus grand plaisir des passants. Et c'est parti pour un rendez-vous gourmand avec les fraises de Madagascar. Sans vous faire attendre Canal Austral, c'est go! Ny zavatra mampalaza any Ambatfotsy moa zany dia ny frezy sy ny volovoninkazo dia io no fotom-pivelomana efa nisy hatramin'ireo ray aman-dreny be tany aloha zany dia mbola dimbiasanay ihany koa amin'ny ankehitriny zany dia izy io zany tsy tokony salasala zany tsika mpanjifany amin'ny anton'ireo zezika hoe ampiasaina hatramin'izay zany fa ny anay zany dia zezika omby sy zezi-pahatra zany no ampiasaina amin'ny fambolena frezy ka manentana antsika mba hanjifa zany ao anatin'izay hoe fambolena frezy zany fa zay efa ela zany nanao frezy zany dia ho antsika restaurant zany dia mba manentana antsika zay zany ao anatin'izany hoe fanjifany zany aza misalasala manatona anay ety amin'ny toerany tony fa azo antoka ny vokatra izay omenay anareo. Ny vidiny raha teo moa zany dia mirary mety efa mahafantatra tsika rehefa le voalondohany reny ny vidi prix somary lafolafo kanefa rehefa ao amin'ny ankapobeny dia tena hita hoe mirary zany ny vidi prix aty Ambatfotsy zany. Hitantsika amin'izao fa tsara zany ny vokatra omena zany rehefa manatona anay tena mpamboly zany dia tongava fa miandry anareo ny vokatra. Frezy zany hitantsika amin'izao fa tsara ny frezy mamy tsara zany ho antsika mpanao gâteau, mpanao confiture. Quelle que soit la saison de votre visite, le bourg d'Ambatfots peut toujours vous offrir des fruits de saison frais et colorés sur l'étal de ses nombreux kiosques situés sur la route. Parmi ceux-là, vous pouvez trouver des fraises, ce qui fait d'ailleurs son renom, mais aussi des pêches, des bibas au nefla de Japon, des goyaves, des ananas et des kakis, et on a aussi récemment les poires melons. Pendant cette petite évasion d'aujourd'hui, nous allons partager la route des fraises, la culture des fraises avec les paysans. Apprécions. Marsa efa manintsy fa miavazy voalohany dia izay vao manao ny zezitembitana miaraka amin'ny zezipasaka zay ampangamy izay zay marsa voaisa fa mahazoazo raviny izy zay vao miavazy tsy mavela aloha izy kia eo maimaina mihitsy zay indray zay asia amin'izay zay vao manao zezipasaka zezitembasy manao raka fotsiny DDT, polypyrine sy titane zay vitamine DDT zay no ampiasainay nefa tsisy ankoatran'izay tsy mahatatirana mantsy izy ty hitako izy raha hotrasiny
Akaraky ny amasahany io ihany no kanazy isan-kerinandro na afaka 3 andro reny mbola mireo ankizy mivatsy eo ambavy teteza miakatra mitondra ny kinampo saretra any io mbola be ianao vao mahatsangana ny frezy miaraka amin'ny rehetrarehetra ny asa sy ny mamboly sy ny avako zao ary hitanao zao zany vao folo tao zany ohatrany te-ankizy lahy kely mitondra vilona mifamanondaka sy mitonjeza tam'izany zao afa enimpolo taona mahery ve esorina aloha zao ty zany ty amin'ny voalohany dia avadika ny asa dia rehefa avy asaina izy dia atao linina reny atao linina ohatra zao plasy dia rehefa vita amin'ny plasy dia lavanga dia rehefa mandavaka dia manao zezik'omby zany ny anay tena zezika ampiasaina fa tsy manao an'ilay zezika kisoa mihitsy zany satria ohatrany hoe ny ankizy kely zany tonga ety an-tsary tonga dia mihinana rehefa vita ny zezika dia mamboly ambolambolana maromaro zany io manondraka fotsiny ianao dia rehefa maniry izy dia miava indray dia rehefa avaina mahatonga eo amin'ny indroa miava aloha zany na in-telo zay vao manomboka misy famohany amin'izay izy dia zay vao tonga misy voany eo amin'ny roa volana mahery eo zany aloha ianao mikarakara fotsiny zay vao manomboka misy dia manomboka misy tsikelikely dia rehefa ty amin'ny maina ny andro zany mafana zay vao manomboka betsaka izy ohatran'izao volana manomboka septambra zany izy zany tena betsaka izy ty zany ohatry ny fambolena hafahafa ihany izy ty rano nefa tsy ty orana reo manomboka mirotsaka be ny orana dia efa tsy dia misy tsony izy fa manomboka miena indray manomboka any amin'ny volana ohatrany hoe any amin'ny desambra any amin'ny novambra desambra izy zany efa manomboka kelikely sisa dia eo izy dia efa tapitra indray efa tapitra izy dia mipetraka eo indray aloha zanany eo amin'ny tamboly eo mandrapahatonga ny any amin'ny volana marsa famondrana azy dia ohatr'izay foana dia ianao koa zany tsy maintsy mitirety fanafody dia tevitry dimy eny amin'ny soezaka ny fividianana azy dia ty moa efa misy manatsanjara arakaraky ny habetsahany amin'ny akapobeany amin'izao zao dia eo amin'ny 2,000 sy 1 alina eo zany ny raisio amin'izao efa betsaka izao misy 1 alina misy ary tonga hatramin'ny 5,000 mihitsy rehefa tena betsaka ery amin'ny tsihany eny amin'ny tetezana eo ambony eo ry sisina tetezana makany Antsirabe iny be da be mihitsy ireo amin'ny sisiny misy ny tompony mihitsy mivarotra moa misy mandefa amin'ny mpiano ty zao nambolena volana avril jusqu'à mois de août dia teo amin'ny nambolena 2 volana sy tapany izy dia efa nanomboka nisy fa mbola kely ty zany zao mioty 3 isan-kerinandro fa reo vao ajanona hoe indray mandeha isan-kerinandro izy dia be da be aloha lalana dia amin'ny frezy zao ohatran'ity zao tangosana ohatr'izao izy dia rapitso izy eny ambony latabatra fa tsy dia misy hoe zavatra hoe fotoana lava ela be zany raha ohatra ny ena ety asa be le manao frezy zany efa mahazatra moa le zava-panao dia tiako ny zavatra ohatrany hoe efa nanavanana hatramin'izay dia rehefa asa moa rehefa hajainao dia tsara foana efa ianao zany efa mahafantatra hoe efa misy ahatra le izy dia avaina dia mitondraka an'izany arakaraky ny toetrany andro hoe
Rehefa mangatsiaka ilay andro dia indroa isan-kerinandro izy no tondrahana. Fa rehefa mafana kosa ny andro dia arakarak'izay mampahafana azy zay zany dia mahatratra eo amin'ny 3 isan-kerinandro eo zany ny manondraka anazy zany. Riche en eau, en fibres, pauvre en sucre et en calories et pleine de micronutriments, la fraise est un fruit de santé par excellence. Ce petit fruit rouge et charnu contient notamment davantage de vitamine C que l'orange, ainsi que de la vitamine B9 en grande quantité. Il est également une source intéressante de manganèse, de calcium et de magnésium qui participent à la couverture de nos besoins minéraux. Voulassou, une cliente fidèle des fraises d'un Bat-Foot, va nous partager les bienfaits de fraises d'un Bat-Foot et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de ces produits locaux. Zay andeo any Fianaratsoa dia mijanona teo zay hividy fraise ataonay voan-dalana mody dia izy io moa zany anaovana jus. Ilay izy efa teto foana zay no mividy fraise hatr'izay c'est abordable le prix. Oui, zezika omby ilay izy. Manentana anareo mandrisika anareo ihany koa mba hanjifa an'ilay izy satria ilay izy tena naturel be tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao raha hanjifa anazy avy eto. Dia izay moa zany efa avy eto foana no manjifa dia afa-po ihany hatr'izay dia manasa anareo mba hisitraka an'izany fahafahampo be izany eto Ambatofotsy. Madagascar est un pays tropical. La nature l'a doté d'une grande diversité en végétation, notamment en fruits. La production de fruits pour Madagascar est le plus souvent destinée pour la consommation locale. L'exportation des fruits frais n'est pas encore une activité en grande exploitation, sauf pour les fruits de grande renommée comme le litchi. L'exportation des autres fruits se réduit encore à des petites quantités. La surplus de production ne sont pas utilisés, la consommation n'arrive pas à tout absorber. De ce fait, les producteurs engrangent de manque à gagner dans leur production. Plus particulièrement ici, à Ambatofotsy, la culture des fraises connaît des problèmes, surtout en matière de commercialisation. Les paysans vont nous en parler plus. Izy zany raha tsy hoe ahodina izy vao azonao tehirizina da manao confiture zany ianao ny afaka mitahiry azy dia izy koa nefa rehefa masaka eny an-tsaha eny dia tsy maintsy alainao fa rehefa vao mijanona masaka loatra izy dia efa simba. Officiellement déclarée comme un des fruits préférés des Malagasy, la fraise fait le plus grand bonheur des petits comme des grands. Star des beaux jours, son arrivée sur les étals marque le début de l'hiver malagasy. Comme tous les fruits rouges, la fraise cache dans sa chair juteuse de nombreux éléments nutritifs aux multiples bienfaits santé. Ce qui différencie les différentes variétés de fraises, c'est leur taille, leur forme et surtout leur saveur. Ici, dans la petite localité d'Ambatofotsy, dans le Foukontany, on distingue 3 types de fraises. Ty zao le vazaky, izy io sokoyady favy. Fraise diso maromaro karazana. Misy zao le hoe vavety, dia misy sequoia, dia misy le tranotono zao. Dia ny fraise koa misy karazany zany ohatra zany hoe ty zao ny filazan'ny olona anazy zany dia hoe sevaseva izy ty. Ty zany le vaventy mihitsy ty ka. Mihitsy ty fa tsy moyenne ty. Zany dia misy le local le mety ahondrany reny. Mateza kokoa izy. Pour les épicurieux
épicuriens ou encore les amoureux des fruits, un bat-foot a de quoi vous ravir. En effet, selon les saisons, ce petit Fukuntan offre des fruits plutôt exotiques tels que les fraises, les kakis, les nèfles de Japon ou le bibas, les pêches, les goyaves et les ananas. Et récemment, on a aussi des poires melons. Vous verrez au bord de la route un spectacle de fruits colorés. Rien de plus agréable. Allez voir. Faites une halte donc ici à un bat-foot. C'est un délice pour les papilles et un vrai plaisir pour les narines. Ety Ambatofotry zao no misy fraise vokatra aty aminay amin'ny lalam-pirenena fahafito. Betsaka ny voankazo aty aminay dia fraise ny tsara indrindra sy ny poire melon dia pibasy. Mivarotra isan'andro zay eto amin'ity lalam-pirenena fahafito ity. Manomboka volana May fahavy Desambra zany misy anazy foana. Ny vidiny aloha zao dia atonontonony satria amin'ny tony zao ny varotanay amin'ny tony zao 2 zao fivarotanay amin'ny tony. Dia ny amin'ny tony indray amidinay 3 500 pavety, dia misy sequoia, dia misy local. Mitovy daholo ny tsirondreo. Samy mamy. Fa mampiavaka le local hoentin'ny olona le misy mandeha lavitra dia iny mety aminazy. Fa ny tsirony mitovy ihany. Teza tsy simba rehefa raha lalana 3 andro ary izy zao na 4 andro dia tsy miova parapatonga ny amin'ny alehany. Manentana ny olona izay mba rehefa hitondra fraise ihany dia aty Ambatofotsy. Aty ny betsaka anazy moa avy aty izy dia tango vaovao izy. Androany ihany izay maka dia androany ihany ny amidy. Afaka anaovana confiture izy, afaka atao haingana gâteau, afaka anaovana jus. Betsaka ny zavatra azo ilavana anazy zany. Manentana anareo bitsany zay mba ho tonga aty Ambatofotsy gara fa aty zao vokatra be amin'ny fraise. Sady mora, sady voandalana tsara entina mody. Les beaux partages avec les gens d'ici reflètent bien le quotidien des Malagasy, mais surtout nous ont appris le tout sur la culture des fraises qui fait le renom de la localité d'Ambatfoutskar. Si vous êtes donc en quête d'un endroit paisible, plein de fraîcheur et de tranquillité, sachez qu'Ambatfoutskar pourrait être idéal pour des sorties en famille ou encore entre amis. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin de l'émission. Pour moi, ce sera toujours un grand plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau thème, toujours intéressant. Un thème parlant les petits sujets de Madagascar et le quotidien des Malagasy. Sur ce, bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ici à Madagascar, on dit Velume. Thank you.